Sehatra sosialy ndray kosa ary nanatanteraka hetsika sosialy momba ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fikajina ny tontolo iainana ny fikambanana Leo Club Antananarivo Mahitsy. Ny fikajina ny tontolo iainana izay ataon'izy ireo lahara-pahamehana noho ny fahatsapana fa miasim zany amin'izao fotoana izao. Izy ireo moa dia niara niasa akaiky tamin'ny sampana fahadiovana eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra tao anatin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Fanadiovana ny any amin'ny fokontany Nosy Be manomboka eo amin'ny fivarotana voninkazo ary mahazo ny lalam-by ary koa fanentanana ny mponany amin'ny tokony hanajana ny fahadiovana sy hikajiana ny tontolo iainana izay indray no antonasa ny fikambanana Leo Club Antananarivo Mahitsy manomboka androany. Nisy araka izany ny fiaraha-miasan'ny fikambanana tamin'ny commune Antananarivo Renivohitra ao amin'ny sampana fanadiovana ny tanàna. Androany zany zay hanao asa sosialy eto anivon'ny fokontany Nosy Be. Mikasika ny tontolo iainana sy ny fahadiovana zany no ataonay androany dia marimarina kokoa hanao fanadiovana zay ary fanentanana ny mpivarotra ety amin'ny sisiny sy ny mponina ety amin'ny manodidina ary ametraka dabapapo zany ety amin'ity faritra ity. Dia ty hetsika ity moa zany ny projet pilote ny fiantsoa zany hoe voalohany amin'ny ty asy ity izay ataonay fa misy fitohizana zany ty hetsika ataonay ity androany. Mahatratra 2 kilometatra ny lalana izay anaovana ny fanadiovana ary isan'ny hetsika fitaratra izay natomboky ny fikambanana ho an'ny asa ny fikajiana ny tontolo iainana ity natomboka androany ity. Anisan'ny asa izay efa vitan'ny fikambanana ny fampahafantarana ireo ankizy ny momba ny atao hoe tontolo iainana ary mbola itony ny asa amin'ny volana manaraka. Ankoatr'izay moa dia ezahana haritra ity asa fanadiovana izay atao ety Nosy Be ity ka isy ny fanaraha-maso ny fitandrona ny fahadiovana izay apetraka eny an-toerana. Ety ampamarana ny fampalalam-baovao Tokolasy Tovovavy dia tiana ny mampatsiatsika ireo lohateny songadina nentina taminao tamin'ity androandroany ity isany amin'izany ny fiomankomanana ao anatin'ny fanatanterahana ilay fionambe karakarain'ny FFKM fanandrifindrindra amin'izay moa zany dia nisy ny fionana no tanterahan'ny filoha teo aloha Andray Matoa Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny FFKM no tarihan'ny mpikambana samihafa ao anatin'izany FFKM izany filohan'ny FFKM efatra amin'ny rahalahy eto ny Tinambara manodidina indrindra ny fionambe sy ny fampiavana-pirenena no niraisan'izy ireo dinika atao anatin'izany fiaonana izany. Akoatr'izay no entina tamintsika ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana miseho any amin'ny distrika Antsalova sy any amin'ny tanàna nampany andrefana andy. Izay ihany koa Tokolasy Tovovavy no anakatonana ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamehy fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka. Veloma tompoko.